hafatra eo tongotrao. Fahalomeravantsika tsirairay avindray tonga eto fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika ny tiany io ty efalinana hitrany ihany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy lohanderantsika ny amin'ny lesona ny io dia vavakisika. Andriamanitra tsara ny isan'andro tolotrainao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra sotroanao izahay satria nomena tombontsoa indray amin'ny tiany io ity mba ahafahanay mandray ny teninao koa aoka mbolenao zavatsoa izahay ka ny tsy tomombana rehetra ao anatinay any hosoloanao vaovao aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao ny zanakavavin'i Jairo sy ilay vehivavy nandeha. Ny tantara dia Marka 5 no ahitantsika an'ireo toe-javatra ireo. Ny mpitondra fivavahana tahaka ny Jairo dia tsy mba naman'i Jesosy tamin'ny ankapobeny. Azo inona ary fa very fanantenana izy. Io famoizam-po io dia aseho amin'ny hoe niankoaka teo an-tongotry Jesosy i Jairo. Ny fianakaviany dia takatry ny ray aman-dreny rehetra. Ny zanany vavy dia ho faty. Mino anefa izy fa afaka miditra an-tsehatra i Jesosy. Tsy niteny mihitsy Jesosy fa nandeha niaraka tamin'indray ny nakany an-tranony. Raha mamaky ny voasoratra ao Marka 5 koa isika dia mahita ny ireo mety nanakana ny fandrosoana ho any an-tranon'ny Jairo. Nijanona tampoka manko ilay tantara mba hanome lalana ho an'ny sehatra iray hafa izay mampahonena vehivavy iray niaina nandritry ny 12 taona na tsy ravina. Ity tantaran'ny Jairo sy ilay vehivavy ity no tantara faharoa ny tantaraina tamin'ny fampiasana ny fomba fitantarana izay mifamatotra ao amin'ny Marka. Ao amin'io tantara io ireo olona mifanipaka Jairo izany sy ilay vehivavy dia nanantona an'i Jesosy mba hahazo fanampiana. Nanantona avy eo ivon'i Jesosy ilay vehivavy ka nanendry ny fitafiany ary niaraka tamin'izay moa dia sitrany izy. Fa Jesosy nijanona ka nanontany hoe iza no nanendry ny lambako. Nahatsiaro salama tampoka ilay vehivavy narary mafy. Natahotra anefa izy sa ho tezitra amin'izay nitranga Jesosy. Niady mafy tamin'ny fihetsem-pony izany. Tsy ny vatany ihany anefa ny tiany Jesosy hositranina fa ny fanahany ihany koa. Avy eo dia anjaran'ny Jairo ady ara-pihetsem-po lehibe ihany koa ho an'ity mpitarika ny sinagogy ity. Jesosy dia tsy namela olon-kafa hiaraka aminy sy ny ray aman-dreny afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona ihany. Nambarany avy eo fa tsy maty ilay tovovavy fa matory. Noroahany avokoa ireo misaona ary niditra tao amin'ny efitrano nipetrahan'ilay tovovavy maty izy. Noraisy ny tanany dia hoy izy hoe talakikomi. Nadika ireo tenin'ireo ao Marka manao hoe ry zazavavy mitsangana. Ny teny hoe talita tokoa dia midika hoe zanak'ondry. Ary noho izany dia ho teny firaiketam-po ho an'ny zaza adala. Ny baiko hanafina ny zavatra rehetra dia ampahany amin'ny zavatra anambarana ny mikasika ny fanambarana miafina izay mandefa ho Marka ary manondro hoe iza i Jesosy ary amin'ny farany dia tsy afaka mijanona ho zavatra miafina ho an'ny ireo izay mahita azy fotsiny izy fa tsy maintsy ho fantatry ny be sy ny maro ihany koa. Raha fitiana ny lesonantsika androany dia hitantsika tokoa Marka izay mitantara ireo lafin-javatra roa ohatra ny fanipaka kanefa anaovan'Andriamanitra zava-dehibe tokoa ny fiainan'ny olona. Misy ny olona izay raha maha-olombelona dia tsy fantatsy tsy fanerasera teo amin'i Jesosy kanefa fantany eo am-pony ary omeny fanasitranana izy. Tahaka izany ihany koa isika raha matoky isika ary manantona ny Jesosy mino ny heriny ary mino azo mpanafitra antsika ihany koa dia mino marimarina fa anao zava-mahagaga ho anao ny Tompo. Vavaka isika. Ianay tsara ny isan'andro mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fitantananao anay. Misaotra ihany koa ny amin'izany amin'ireo fanoharana amin'ireo zavatra ny iainanao ny amin'ny fakakana izay efa nomenao anay. Dia rianay tokoa mba omenao anay ny fanahinao masina amboly zavatsoa aminay ka tsy salasala izay nantonanao fa ampitombo ny finoanay ny zavatra rehetra misy amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.